Efa 20 andro izao isa olo Simbeo maro no tavajanona teto Antananarivo. Tsy manana trano eto Andrenivohitra izy ireo fa sendra nanatra entana ka tsy tavaverina any Ambatopoeny sy Mahajanga intsony izay tany fiaviany. Taoriny ny fanambarana nataon'ny filohan'ny Repoblika ny aliny 5 Aprily dia niazakazaka namonjy fiantsonan'ny taxi brus izy ireo mba ahafahany mamonjy ny toeram-ponenany. Tsy mipetraka aty fa hividy entana dia tavela. Dia kay nisy an'iny aretiny iny dia tsisy tômôbilina dia tsy afaka mandeha mihitsy. Olo-patatra zao mipetrahako, olo-patatra mba le kilia le fividianana entana reny dia mba ny angavy dia mba ny raisiny. Efa 20 andro eto dia andeha ody Majunga zao. Efa sahirana vady aman-janaka efa tia hita vady aman-janaka zany tena misy antony ka. Safia za mivarotra mitondra katsaka midina mitondra katsaka miakatra aty Antananarivo. Mitondra ferme reny amin'ny ferme miompako barbonaizy reny poulet de chair reny. Efa milahatra soka. Aty fa milahatra. Raha mandeha lalana izy dia ny olona rehetrarehetra izay voaka ny faritry ny Alamanga dia tsy maintsy mandalo eto amin'ny Andotapenaka gare routière Maki mametraka le fiche de demande de sortie ny faritry ny Alamanga. Dia rehefa mametraka an'iny izy zany dia enregistreny izy dia amena le autorisation de sortie. Zay zany ny momba an'iny. Dia rehefa avy eo indray izy rehefa mahazo autorisation izy dia afaka makany amin'ny gare routière izy satria nisokafana ny gare routière rehetrarehetra zany mba azahoan'zareo maka taxi brus mody any aminy. Reo tomobile rehetra na taxi brus koa ary zany dia tsy maintsy maka autorisation de sortie koa zany ny tomobile. Maro anefa ny olona izay tsy nahafantatra ny fisian'ity taratasy ity raha tsy androany. Nahalalako an'ity zao eniko tamin'ny vaovao hoe misokatra androany le fandehanana tamin'ny télé sy tamin'ny radio dia nakaty hijery fotsiny aloha. Hijery fotsiny hoe andeha hanao réservation dia kay izao ny zavatra hitako tato. Fa za tsy nieritreritra an'ity hoe hisy an'ity. L'izy moa araka ny voatenin'ny filoham-pirenena tamin'ny alina dia vao androany zay ny manomana amin'izay rehetrarehetra zany hoe ampiasaina daholo ny communication na réseaux sociaux na ny média rehetrarehetra zany manomboka eto zany dia hoe alampahalalana n'olona fa izay olona andeha ho any amin'ny faritra hiala eto Antananarivo dia maka autorisation eny amin'ny Maki gare routière Maki daholo. Zay manatitra an'izay androany dia amin'ny 4 izy lahariva dia efa afaka maka n'ilay autorisation de sortie. Dia androany rapitso sy amin'ny lakamisy zany afaka manao an'izay foana zay. Noho ny avitsiny ny mpandeha ihany koa dia misy ny fiakarany sarandalana. Mbola tsy fantatra nefa ny sarandalana tena izy tamin'ny maraina. Misy fanerana zay mahatonga ny teny hoe rehefa mba le fréaton zany mba calculeny hoe nisan'ny hoe lasantsy fotsiny lany le miverina dia iny koana lasantsy iny zany mba zarainy amin'le isan'ny olona anaty fiara amin'le fréany mandroso. L'izy aloha zany tsy maintsy hiakatra raha ny zavatra vaovao eny koa zao dia hoe miakatra tsy dia misy sady mbola tsy dia milamina tsara zany dia tsy maintsy le olona midina aloha zany tsy maintsy ho fameno le mpitatitra sy le mpandeha zany amin'izy. Noho ny amaroany ny mpandeha dia tsy hisy ny test rapide eny anivon'ny fiantsonan'ny taxi brus hoy ny nambaran'ny ministry ny fitaterana fa ho an'ny seranam-piaramanidina ihany. Misy kosa ny contrôle sanitaire izay ho tanterahany eny an-dalana ahafahana mahafantatra ny toe-pahasalaman'ny mpandeha rehetra. Non, ny aizanao ny testentsika ny olona rehetra zany fa zay le contrôle sanitaire zay no apetraka fa zareo no mandray roplanina angambana zao atao vitsivitsy dia azo atao le izy. Dia raha metra zany ao anatin'ny fiara zany dia tsy maintsy mena nisan'ny place ao anatin'ny fiara. Raha mena moa zany ny mpiasa anatin'ny fiara dia mazava loatra zany fa mety mitombo kely ny saram-piandalana ao anatin'ireny taxi brus reny.